Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Aneho ny heriny Kristy ao anatinao olony, dia nampirofo ny herin'ny fahefany ety ambony tany amin'ny alalanao olony Kristy ao anatinao. Ahako ny voasoratra ao filazantsara Lioka 5:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany ety ambony tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa: izao milaza aminao hoe mitsangana dia betao fandrinanao ary mody any an-tranonao. Ampiasao zany fa ho taranjona ny manodidina. Ahako ny voasoratra ao filazantsara Lioka 5:24 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary taranjona avokoa ny olona rehetra. Dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiki tahotra indrindra ka nanao hoe efa nahita zavatra mahagaga isika andro any. Sahia Kristy efa vonona, anjaranao ny sisa. Vavaka isika, Kristy eo, misaotra anao mampiasa ho fitaovana mahery vaika hitondra fanavotana fanahin'olona maro. Amen. Mandra-piaona tompoko.